Fifaliana indray ry mpiara-mianatra le sekoly sabata namana isany no iarahana telo mianadahy miaraka aminao amin'ny ty sabata ty ary manolotra izahay miaraba ho mba hampirarintsoa anao sy ny ankonanao ary tonono ny te-piandohana ny fiadan'ny tompony anjaka ambotsika avy miaraba anareo mianadahy ihany keo. Mino fa samy faly isika rehetra satria sabata ny andro mba miala amin'rotorotom-piainana rehetra miditra am-pifaliana miaraka amin'ny tompo ny faniriana lalina dia izao hoe ny fitahiana izay ny man'ny tompo amin'ny andro sabata ny mba ho amintsika tsirairay avy. Amen. Toy ny mahazatra dia tombotsika milalana vavaka ity fanaovana mangataka ny namanato mba hitarika antsika eo amin'izay vavaka izay. Vavaka isika dia raha laza sotra natolotra ianao raha io satria nomeno fotoana indray izahay ahafahanay miaino ny feonao. Irao ny fananao masina mba hitoetra eto anazava ny sainay mazona mandray ny afatra tianao ampita aminay tsirairay avy. Ary ta io zany afatra izany mba hanavao ny fifandraisanay aminao ary hitari-dalana anay indray eo ambany fijerinao. Tonoina amin'ny aran'ny Jesosy ny vavaka miaraka amin'ny fahamelana elokay. Amen. Amen. Fiainana miaraka amin'ny Kristy, lesona faraka ambin'ny fotsika mandeha ny fotoana, tena miazakazaka eto sady zany dia mampatsiahy izahay manentana antsika rehetra mba samy vonona indray mitari-dalana lesona sekoly sabata amin'ny telo volana manaraka efa mivoaka izy io amin'izao fotoana izao. Mangataka anao mba hanatona ny depozitera akaiky anao indrindra ary azonao atao ihany koa manatona avy hatrany mivantana ty amin'ny trano prity adventiste Soamanandrariny. Fiainana miaraka amin'ny Kristy mbola amin'ny bokin'ny Kolosiana isika amin'ny Kolosiana toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo no diniantsika amin'ny androany ity. Misy ny andininy natao tadidiana mba asa raha miankavy anao mba hanatanteraka izany indray androany. Ya, ny tsy anjerintsika dia ao amin'ny Kolosiana toko 7 andininy faha-efatra ambin'ny folo manao hoe ary aoka ao ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa fehin'ny fahatanterahana izany. Fehin'ny fahatanterahana ny fitiavana. Mino fa ampitiavana no irahantsika eto amin'ity androany ity. Hozaraintsika roa ny lesona irahantsika manana amin'ity androany ity. Ny voalohany dia fanontaniana apetraka aminao hoe fomba fisainana ity an-tany ve sa any an-danitra. Zay ny voalohany. Ary ny fizarana faharoa dia ny toetra ny fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy. Horesantsika zany androany. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao izy mianadahy dia toa amposihana ny olona ankapobeny mba tsy hifantoka loatra intsony ny zavatra ara-panahy. Mampalahelo zany satria heverin'izy ireo fa hoe tsy mahatsara ny fiainana eto an-tany ny zavatra ara-panahy kanefa mifanohatra amin'izany tanteraka raha ny lesona jerena, raha ny fanambaran'ny Paoly ny jerena. Ity ampiandohana zany mpiara-mianatra namana dia tiana ny hisarika an'izay tsika hoe andao ataontsika ho manana ny tombam-bidy lehibe amin'ny fiainantsika ny zavatra ara-panahy. Andery roso amin'ny fiarahantsika mandinika isika ny fizarana voalohany fomba fisainana ity an-tany ve sa fomba fisainana any an-danitra. Misy zana-dohevitra kely telo no ao anatin'ny resantsika hoe ny fifantohanao, hifantoka amin'inona ny sainao. Faharoa, anahoana zany hoe atsara ny zavatra amin'ny tany. Ary fahatelo resantsika dia hoe ohatra ny ahoana izany hoe mitafy ny zavatra ny lanitra izany. Andeha ary hojerevantsika voalohany ny hoe ny fifantohana, aiza ho aiza ny fifantohantsika raha toa te hiaina amin'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy isika. Voalohany aloha dia andeha hojerentsika ny ao amin'ny Kolosiana toko 7 ny andininy voalohany indrindra mamalitsika an'izay. Hoy Paoly hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony. Hatreo aloha zany dia hoy izy hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo. Ny voalohany fatohan'ny saintsika zany dia izay hoe niarana tsangana tamin'i Kristy izay isika. Fa nahoana moa isika no niarana tsangana tamin'i Kristy? Matoa isika niarana tsangana tamin'i Kristy dia ny dikan'izany niara-maty tamin'i Kristy zany isika. Oviana indray isika niara-maty tamin'i Kristy
Dia ny Paolianina efa miteny any amin'ny andininy hafa hoe niarana levina tamin'i Kristy ianareo tamin'ny alalan'ny batisa. Izay zany tokony ho tsaroantsika izay hoe niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony manaraka dia hoe any amin'izay toeran'i Kristy. Fa aiza moa izany izao Kristy ankehitriny? Eo amin'ny tanakavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy izao eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra. Izany hoe inona ny ataony any izao ankehitriny, izany zany ny fatohan'ny saintsika. Mifona ho antsika izy, inona ny asa fanompony ataony eo amin'ny fitoerana masina, ifatohan'ny saintsika avokoa izany. Ary satria tsika izao ankehitriny mbola eto an-tany, dia miandrandro tsika fandray androany dia mbola ho tafaraka amin'ny Kristy ary izao sahady tsika izany dia efa miaina an'izay zavatra izay ampinoana hoe ho tafaraka amin'ny Kristy any an-danitra. Dia miopana amin'izay mandrakariva izany ny fisainantsika. Ny zavatra misy mantsy izy menadako izay ilay miopana amin'izay fisainantsika. Tokony fantatsika tsy adintsika izany fa efa niarana tsangana tamin'i Kristy isika dia misaina zavatra any ambony. Ny zavatra misy raha veo misaina zavatra any ambony dia zavatra avo ny eritreretin'ny saina. Ny mpanao salamo dia nanan'izay fomba fijery izay koa eo amin'ny salamo faha 120 manompo ny masoko amin'ny telom-bohitra hozy izy. Satria ny miverina fa amin'ny toerana avo ny telom-bohitra dia hozy fa nametraka fanontaniana avy aiza ny famonjena. Soa ihany mpanao salamo fa tsy nieritreritra andeha hiakatra eny telom-bohitra eny fa eny ny famonjena. Fa teo ihany izy namaly avy aiza hozy izy. Ny famonjena dia famonjeo ampanao ny lanitra sy ny tany. Izany hoe tsy voatery hiakatra eny telom-bohitra zany ianao vao hanakaiky an'Andriamanitra. Fa araka ny filaza teo zany hoe tokony ho sainsainina mandrakariva fa efa niarana tsangana tamin'i Kristy tamin'ny alalan'ny batisa isika tsirairay avy. Ohatra te hiteny namako ato. Mahafinaritra be lesona satria tena hita mihitsy hoe ilaitsika amin'izao andro izao. Tsy hoe mialohan'ny niarana tsangana zany dia tsy maintsy maninona ianao? Tsy maintsy maty. Zay ilay izy tsy maintsy maty eo amin'ny Kristy ianao. Ireo toetra taloha rehetra zany dia nalevona. Dia hoe niarana tsangana tao amin'ny Kristy. Zany hoe miafina iza mihitsy zany ianao. Miafina ao amin'ny Kristy mihitsy zany ny fiainanao. Ka zay no resahana eto. Zany hoe dikan'izay hoe miafina amin'ny Kristy zay hoe manaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao. Ho tompo sy mpamonjy ianao. Ka amin'ny fiainanao isan'andro zany dia tokony ho taratra foana izy izy. Ny toetra ny Kristy. Mila kolokoloana zany. Kolokoloana isan'andro izy io. Ary isan'andro zany tsika tokony hibanjina mandrakariva. Ny fijerintsika zany dia tokony aiza foana? Eo amin'ny Kristy, eo amin'ny Jesosy foana zany. Ny fijerintsika isan'andro. Dia rehefa eo amin'ny Jesosy ny fijerintsika isan'andro dia manaka azy tsika dia mivoaka ho azy eo amin'ny fiainantsika izay toetra izay. Mila mifantoka eo amin'ny Kristy isika mpiara-mianatra namana. Ny fifantohan'ny saina tsy afaka ho an-tsaina zany raha toka ty hibanjina isisaina zavatra any ambony isika. Tokony tsy ho adininao mandra-piavana Kristy eny amin'ny raha lanitra fa ianao efa niarana tsangana tamin'i Kristy ary ny fiainanao miara-miafina ao amin'ny Kristy. Naiza zany misy anao dia tokony ao anatin'ny sainao zany zavatra izany. Ahoana indray ary le hoe atsaharo hozy Paoly, atsaharo efa maty ianareo, vonoiny momba ny tena anareo izay ety an-tany. Ahoana indray ny fomba fampiarana izany eo amin'ny fiainantsika manoloana izao dinika fanaovantsika izao. Ia, amin'izao androntsika izao moa izany dia mety haheno mandrakarivantsika amin'izany hoe atsaharo izany. Na hoe aok'izay, ohatra izao hoe aok'izay ny herisetra, aok'izay ny ady, atsaharo ny fanimbana ny ala ohatra. Fa hafa kely kosa ilay tenenin'i Paoly eto hoe atsaharo ny fisainana momba ny zavatra ny tany. Kanefa raha maha-kristianina antsika dia tena tokony ataontsika izy io. Ny fisehon'izany eo amin'ny fiainantsika dia ao amin'ny Baiboly ihany no mamaly azy, ao amin'ny Kolosianina 4:7-5. Izao ny voalaza ao hoe koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany. Dia tanisainy amin'izay hoe inona izany vonointsika izany dia fijangajangana, fahalitoana, firehetam-po, fanarian-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany hoe arak'izay zany dia ireo voatanisa ireo ny zavatra tokony atsahatritsika. Ngamba antsika tsy izay tsy mahafantatra
ny amin'ireo toetra ratsy ireo fa tena fanao eto amin'ity zao tontolo izao ity ireo ary amin'ny maha-kristianina antsika dia tena tokony hatsahatra ireo satria ny antony dia hoe mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana izany. Isika izany dia mahalala fa mahatezitra an'Andriamanitra manokana izany zavatra izany ka tsy tokony ho ataontsika. Raha fahitana an'izay zavatra izay ve hoe manahoana le hoe vonohy vaiko izany le izy tsisy fiangaviana zany eto hoe vonohy ina moa ny tena dikany hoe vonohy ny momba ny tenanareo raha ohatra ka mitena dika te malina ina dikany hoe vonohy ny momba ny tenanareo. Arak'ilay voalaza ny Paoly moa izany dia hoe tsy izatsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko, izany hoe tsy hita tsony izany ilay momba ny tenantsika fa lasa Kristy foana no miseho. N'aiza n'aiza izany alehantsika dia hitan'ny olona taratra eny amintsika Kristy fa tsy hitsika tsony. Eny ary ry mpiara-mianatra namana hitantsika izany fa raha toa ka mbola misivo ilay toetra taloha. Tamin'ny andron'ny Paoly izany dia tsy niova firy ny toetra n'antsika olombelona fa voadidin'ny filan'ny nofo sy ny zavatra ratsy mandrakariva, fandikana mandrakariva ny didin'Andriamanitra ny fiainantsika olombelona. Ary izay nahatonga ny Paoly ilaza tamintsika androany hoe vonohy ny momba ny tenanareo dia lazainy io ilay adalàna rehetra moa izany ilazana azy. Ireo zavatra tsy mety rehetra izay mahatonga ozy ny fahatezeran'Andriamanitra. Mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia eto Paoly dia milaza ozy roviana izany no atao. Eo amin'ny andinin'ny 9 fa ankehitriny. Inona ny dikany hoe le ankehitriny ary izay le hoe mitafy ny any an-danitra mila avaozina ho amin'ny fahalalana tsara isika roviana izay ankehitriny. Inona ny dikany hoe ankehitriny raha ndresitsika ny jerena tsy misy atakandro. Ankehitriny dia midika hoe manatitrantotra ozy Paoly. Tsisy fotoana tokony hariana. Ahoana ny amin'ny hoe mitafy kosa indray ny zavatra ny lanitra. Mahafinaritra be ny lesitsika mitafy ny zavatra ny lanitra. Mahafinaritra izy io zany. Raha ohatry ny akanjo zany izy io dia hoe tia akanjo koa le taloha dia asorona dia mitafy akanjo iny indray zao akanjo vaovao. Zay zany le izy. Ka le zavatra aloha ngamba ho jerentsika aloha hoe inona reo le tafiana taloha, inona le zavatra ny tafiana taloha izay nandrarana matetika mpahazo atsika. Dia voalaza mihitsy izy amin'ny Kolosianina 3 ny 5:9. Kolosianina 3 fa ankehitriny esorik'io zao rehetra zao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolompo, fitenanan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Reo zany lay izy aretina mpahazo atsika. Mila atao inona reo? Esorina. Ary mbola misy areo ao amin'ny Kolosianina 3:9 aza mifandainga. Ino matetika mahazo ny olona? Zavatra hafa no lazain'le olona, zavatra lazainao satria tsy tiana le olona dia izy ampitombony mandainga. Aza mifandainga ianareo. Fanotiany Paoly zany dia hoe ailika daholo ny toetra taloha sy ny fanao taloha ary manao akanjo iny izy mitafy akanjo vaovao izay mila avaoziny isan'andro. Io mitafy any Kristy. Mipetraka fantaniana izy menada hoe hita eo amin'ny fiarahamonina ve izany, hita amin'ny fiangonana ve izany kristianina feno fahatezerana izany. Hita amin'ny fiarahamonina izany hoe kristianina mbola manao lolompo ve, mbola hita ve izany. Hita amin'ny kristianina ve izany kristianina mbola manao fitenenana ratsy, teny mamenatra. Misy ve izany? Indrisy aloha izany fa misy le izy raha mbola eto an-tany pedintsika. Mbola raharaha izy io. Mbola raharaha izy io fa izay zany mahatonga an'izao lesona izao hoe rentsika satria manasa antsika izany hiala amin'izany rehetra izany. Nisy fanoharana moa nataon'ny lesontsika ao amin'ny bokin'i Zakaria. Manasa antsika ne mba hanokatra amin'ny bokin'i Zakaria. Zakaria 3 ka ny andininy 7 sy ny 8. Ary Jesoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Iza moa Jesoa? Jesoa mpisorona be kanefa mbola mitafy iny izy.
fitafiana maro. Fitafiana maloto. Mampiheritreritra zany ry mpiara-mianatra namana. Mampiheritreritra izany. De namaly Jehova ka nilaza tamin'izay nitsaina teo anoloany hoe esory aminy ny fitafiana maloto. Ino mahafinaritra amin'Andriamanitra? Andriamanitra zany mahita vahaolana mandrakariva amin'izay mety fahalemenao sy ny fahalemeko. N'Andriamanitra dia mitady mandrakariva izay fomba hamonjenanao sy hamonjena. Zany no mahafinaritra ry mpiara-mianatra namana isiny. Ozy hoe esory ny fitafiana maloto, ary koa izy indro efa niesoriko ny eloko ao ary nampiakanjoko akanjo fiaingona ianao. Ny olona vonona isaina ny zavatra any ambony zany dia olona manaiky ampiakanjona akanjo vaovao. Ary tsy vitanao nefa io akanjo fa izy mahatanteraka azy. Andriamanitra irery. Raha fitina zany ny fizarana voalohany dia le hoe inona no ifantohan'ny saintsika tokony tsy afaka manatsaintsika mandrakariva ary mpiara-mianatra namana isany fa efa niarana tsangana tamin'i Kristy izao sy ianao. Faharoa, miara-miafina amin'i Kristy ny fiainantsika. Fahatelo, atsaharo ary zany ny momba ny zavatry ny tany. Ary faharoa kosa, voleo kosa ny misaina mandrakariva ny toetry ny lanitra. Andeha hiditra fizarana faharoa sika. Ohatra manahoana ary ny toetrany zany hoe olona manana fiainana vaovao ao amin'i Kristy zany. Ohatra ny ahoana indray zany. Io le hoe azadino zany fa araky ny voalazan'ny Kolosiana 3:7 dia olana ino tsika? Olona nofidin'Andriamanitra manokana. Dia nresahana teo le hoe raha jery tantara kely tsika le teo aloha hitantsika tsara fa ny zanak'Israely no nantsoin'Andriamanitra ho vahoakany manokana tamin'izany fotoana izany. Inona no andraikiny? Aneo ny toetrany. Ny toetran'Andriamanitra. Toetran'Andriamanitra. Zay le izy. Dia tsy pihany mihitsy moa zany hoe manahoana zany toetran'Andriamanitra zany? Dia amin'ny Kolosiana jerisika Kolosiana 3:7. Kolosiana 3:7. Inona avy ireo? Mitafy famindrapo sy fiantrano, famoram-panahy, fanetreteny, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Ianao zany rehefa nofidin'Andriamanitra manokana dia hita ho azy iny amin'ny fiainanao ireo toetra ireo. Na sy ny olona ratsy ianao dia manana inona? Fandeferana. Vitanao ny mivavaka ho an'ilay olona manao tahaka nataon'i Jesosy hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tanteraka aminao ny amoram-panahy, ny fandeferana rehefa manaiky olom-boafidy ianao ary tsapanao isan'andro fa nofidin'Andriamanitra ianao, ilaza ny hatsarany sady malalany no masina. Ry mpiara-mianatra namana, eto zany i Paoly dia mitarika ansaitsika ny amin'ny toetra izay tokony asehontsika eo amin'ny fiainantsika. Te anontany amin'ny namako atao amin'ny ilany atao hoe inona zany no tena tiany Paoly, inona no tena tiany ten'Andriamanitra iresahana amin'ilay tsy anjerintsika ilay andinina tao tiany hoe aoka ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana. Inona moa ny idiran'ny fitiavana amin'ny hoe famoram-po, fiantrana, famoram-panahy, fanetetena, fahalemem-panahy, fandeferana. Inona moa ny idiran'ny fitiavana amin'ny fandeferana sy ny fifamelan-keloka? Inona no tiany Paoly resahana amin'ny kasika an'izay zavatra izay? Io fitiavana io moa zany dia tena voizin'ny Paoly ao amin'ny latsora rehetra mihitsiny ka arak'ilay tsy anjerintsika hoe fehiny fahatanterahana izany. Aoka mambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany. Izany hoe ny fitiavana zany no tokony ho antony manesika antsika amin'ny zavatra rehetra ary tokony mahatonga an'ireo toetrantsika rehetra ireo zany hoe tsy dia mila ezaka be zany tsika ny amin'ilay hoe mifandefitra, tsy mora tezitra. Tsindriko kely aloha ilay resaka fahatezerana teo satria mora tezitra ny olona. Mora tezitra ny olona. Dia Andriamanitra koa mba tezitra amin'ny fahotan'Andriamanitra, tezitra amin'izay manimba ny olombelona Andriamanitra fa isika kosa dia asaina mba hoe hiaino izy
ho malay miteny, ho malay kotezitra. Tsy misy vitantsika zany rehetra zany raha tsy eo ilay fitiavana. Izay mahatonga an'ilay hoe ny fitiavana no fen'ny fahatanterahana. Rehefa manana fitiavana isika dia mora amintsika ny mamindra fo. Rehefa manam-pitiavana isika dia mora amintsika manetry tena, ny mandefitra, ny tsy mitahiry alahelo. Ny rehetrarehetra zany dia tsy maintsy asesiky ny fitiavana avokoa. Mahafinaritra misaotra anao amin'izay valiteny izay ry mpiara-mianatra namana. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina ny fitiavana. Tsy vitanao ny hamindra fo. Tsy vitanao ny hiantra sy ho mora fanahy. Tsy vitanao ny hanitry tena sy hanafalemem-panahy. Tsy ho vitanao ny handefitra sy hamela heloka raha tsy misy inona. Raha tsy eo ny fitiavana dia lasa fiatsaram-belatsihy fotsiny. Araka ny tenin'ny namana hoe lasa vesatra ho anao ireo. Araka ny teny teo hoe tsy mila manao ezaka akory ianao fa vitanao zany rehefa ny fitiavana no manjaka. Le ary hotoizantsika hatrany ny dinika fanaovana maraparantsika dia ankehitriny. Inona ary ny sakafo tokony hohanin'ny olona manana fiainam-baovao amin'i Kristy? Ohatrany ahoana zany hoe sakafo tokony hiainantsika amin'ny maha olona misaina ny zavatra any ambony, olona efa niara-natsangana tamin'i Kristy tamin'ny rano batisa isika, olona izay efa miara-miafina amin'i Kristy ny fiainantsika, olona efa te hanelo fitiavana isika, inona sakafo tokony hiarahana? Ao amin'ny Kolosiana toko 7 ihany moa zany valin'izay. Famelohan'izay moa zany dia resaka sakafo moa no resahantsika. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny sakafo dia tena hoe ekinan'ny aintsika. Izany hoe rehefa tsy misy zany ny sakafo dia maty isika. Ary ny sakafo zany dia maneho fiainana. Ka ny fiainana zany no zavatra tiana resahana amin'izay sakafo izay. Ka rehefa miaraka amin'ny Kristy dia fiainana miaraka amin'ny Kristy dia fiainana vaovao. Ato amin'ny Kolosiana toko 7 manomboka eo amin'ny 5:15 no jerentsika momba an'izay fiainam-baovao izay. Izao no voalaza ao hoe ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ao amin'izany no niantsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Hatreo aloha zany dia izao hoe manana ny fiadanan'i Kristy isika ary io no tena tokony hanapaka ao am-pontsika. Izay zany ilay sakafo iray zany izay. Ia. Any amin'ny andininy hafa moa Jesosy dia miteny hoe fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Sao diso hevitrintsika hoe fiadanana araka ny eto amin'izao tontolo izao izy ity, fa fiadanan'i Kristy izy ity. Dia ao amin'ny andininy 14 indray tohizantsika, aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Hatreo indray dia ity tenin'i Kristy ity ihany koa dia sakafo. Ary tena io no ravin'ny hazonaina araka ny fanazavana any amin'ny lesontsika hafa hoe io no mitahiry ny fiainantsika ho velona mandrakizay. Io tenin'i Kristy io zany natao mitoetra betsaka ao am-pontsika, sakafo izy io. Dia misy teniny teo hoe ao aorian'izay hoe mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy. Sakafo ihany koa zany. Izay le mihira salamo sy fihirana izay. Nisy resaka tao aloha kely tao hoe tsy olon-tokana no resahan'i Paoly eto, fa hozy Paoly hoe niantsonanareo ho tena iray. Misy teny koa hoe mifampianara, mifananara, izany hoe tsy isika irery zany natao hanao ny zavatra io, fa inona moa ilay atao hoe tena iray dia tenan'i Kristy zany. Vatana iray. Izany hoe tsy iza fa ny fiangonana zany. Natao hiara-mihinana amin'ny fiangonana zany isika. Dia ny tohiny hoe na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra amin'ny alalany. Anisan'ny sakafo ihany koa io misaotra an'Andriamanitra. Fanehoam-pankasitrahana. Manao zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy io. Raha fitinina zany izay sakafo izay dia hany-pitoloha io. Tena feno fito manko io sakafo io. Andehoana io tanisantsika izy ireo hoe voalohany ny fiadanan'i Kristy. Ny faharoa mila mitoetra ho vatana iray isika, sakafo zany. Fahatelo fahaizana misaotra sy mankasitraka. Fahaefatra
ny tenin'Andriamanitra sakafo isan'andro. Fadimy, mifampianatra sy mifananatra. Fahenina, ina le fahenina ozy izy? Mihira salamo sy ny fihirana ny hira-panahy. Ary ny fahafito farany, manao zavatra. Misy zavatra tiako marina kely izy menada. Amin'ity le hoe hira ity. Aika izany ny hira tena mahatonga antsika hitombo amin'ny ara-panahy. Aika izany ny hira mahatonga antsika hisaina zavatra any ambony. Tadiditsika tsara ve tamin'ny andron'ny Davida sy Saoly, fa nampitony an'i Saoly ny hira ny fitenenana lokanga nataon'i Davida. Misy tena anjara toerany lehibe zany ny mozika eo anatrehan'ny fanontona an'Andriamanitra. Ahoana mba azo lazaintsika mikasika ny lesona ny amin'ny zavatra io, satria ny lesona manko dia nilaza manao hoe tandrema nefa fa tsy ny hira rehetra kory na mozika rehetra no lazaina fa tsara. Inona mba azonareo mampitaina mikasika ny amin'izay ato sady mpamorokira ny ato ny mpihira, ahoana no mba azo lazaintsika mikasika an'izay? Mahafinaritra ny hira zany dia ny hira zany lo voalohany manana anjara toerana lehibe mihitsy eo amin'ny lafiny ara-panahy, satria voalohany indrindra ny hira raha sendra kivy ianao dia manino izy? Mampahery hira. Raha sendra diso fanantenana anao manome ny haingony hira, manome fanantenana sy manome toky ny hira. Zay zany mahafinaritra ny hira ity. Ary mahafinaritra dia zao mampita hafatra ihany koa io. Mampita hafatra ho an'ny olona hoe tsara Jesosy. Ho an'ny namako ato. Ato koa mpihira koa ny namako ato. Raha ohatra zany raisiny izay valiten'ny namana teo izay dia hoe misy koa zany ny hira mifanohitra amin'izay hoe mety vao maika izy mampalahelo na vao maika izy mampita hafatra ratsy, ka izay no mahatonga an'ilay ao amin'ny Efesianina 5:7-10 manao hoe mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy. Zany hoe faritana manokana zany izy io fa tononkira-panahy izy io. Inona moa zany ny dikan'izay dia hoe rehefa mety ho hira fiderana an'Andriamanitra, asesiky ny hoe tianao Andriamanitra, te hidera azy ianao, inona avy ny soa rehetra nataon'Andriamanitra dia manana hery izay, ary fanamasina ihany moa zany no mampipololotra an'ireny hira ho an'Andriamanitra ireny avy ao am-pontsika. Ka araka ny teninao teo dia hoe nampitony an'i Saoly mpanjaka ilay hira. Naninona moa Saoly tamin'izay no nila nampitonena? Nisy fanaratsy niditra tao aminy. Rehefa nisy fanaratsy ohatr'izay zany Paoly dia i Davida ilay nitendry lokanga iny dia nandositra ilay fanaratsy. Zany hoe misy lesona lehibe ho antsika eto zany amin'ny hoe ohatra ny ahoana ny herin'ity hira fiderana ity, fa mandroaka ny herin'ny ratsy izy io. Tsiratsira kely. Teo aminay zany adiny aminay teny amin'ny maraina. Vao maraina zany dia hira hafahafa na alefa ny olona manodidina fa dia mafy be. Dia nanapa-kevitra izay menakavy aleo isaky ny maraina dia mihira isika. Dia vao nanomboka mihira zany zay isaky ny maraina, tsy eny tsony le hira hafahafa tany ambadibadika tany. Dia raina ny tompo. Ary nafinaritra dia zao hatramin'ny ankizikely dia mahay an'le hira. Ity hira ity zany tena zava-dehibe mampahery. Re mpiara-mianatra namana, saino ny zavatra any ambony. Miaina miaraka amin'ny Kristy isika amin'ny alalan'ny hira. Tadio tsara zany fa ny hira, ny tononkira dia mampita hafatra. Rehefa mandre hira zany ianao zavatra hira-panahy dia tokony hitarika anao eo amin'ny Jesosy zany. Ny tononkira-panahy tiany lesona resana dia mikasika ny hoe ampitana fahamarinana, ampitana fiainam-baovao kristianina izany. Zavatra misy manko mampalahelo amin'izao fotoana izao tady mitady ary mila mitandro resika mpamorokira. Fa ny hira fiderana amin'izao fotoana izao lasa tady ny vatana no tady hetsehany voalohany. Fa tsy tokony izay fa ny fo mampananao ny hetsehany hisanatra ho amin'Andriamanitra. Eny ary andeha marana ny dinitsika inona ny teny farany izay azonao resahana ao anatin'ity lesona ity. Ia, ny ato amin'ny fizarana zoma no mba tiako zany amaranana n'ity lesontsika ity. Izao ny fivakiny ao amin'ilay paragrafy voalohany hoe rehefa mitarika ny saina ny fon'ny olona, rehefa azafady,
rehefa mitarika ny saina sy ny fon'ny olona ny fanan'Andriamanitra dia misy hira vaovao hisandratra avy amin'ny fanahiny satria tsapany fa nanatotosany teny fikasana nataony taminy Andriamanitra ka voavelany elony ary voaisotra ny fahotany. Naneho ny fibebahany no nandikany didin'Andriamanitra ny olona niova fo ka manambara ny finoany an'i Kristy izay maty ho fanamarinana ny mpanota. Izao ny voalaza ao amin'ny Romanina 5:2 hoe koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoanina makoato ina mba tiany farany azo mba hifampahirizana ny azoko ambara amin'ity androany ity dia tsotra sady mivantana. Kristy ihany no loharanonay. Rehefa io amin'ny Kristy ianao dia ho azon'Andriamanitra ampiasaina ary ho fahazavana ho an'ireo olona manodidina anao. Ry mpiara-mianatra namana mankasitraka sy misaotra antsika rehetra tamin'ny fiarahana teto androany misaotra anareo menatay ihany koa. Ny tiana azo lazaina dia izao hoe ilaintsika mihitsy manana fiainana madio ankehitriny. Ilaintsika manana fiainana mendrika kokoa, ambony kokoa. Ny zavatra misy mantsy ary mampalahelo fatra-pihevitra loatra ity tany ity isika olombelona. Eny fa na izaho kristianina azy. Any ka tsy ampy loatra intsony ny fotoana izay mba hiverantsika ny fanjakan'ny lanitra. Izay ny voalohany. Ny faharoa mba tiako ampitaina amintsika dia izao hoe resaka ilay hira andrasantsika teo tena manandratra antsika eo amin'Andriamanitra ny hira. Dia hoy ny mpandinika sasany hoe ny hira klasika hoy izy dia milamina, mampiena fanahiana, manatsara ny fiasan'ny ati-doha, mampitombo fahatsapana fiadanana, manamaivana fanaintainana, mampitombo fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Zaho moa tsy dia mahay an'izay hira klasika izay fa resy lahatra satria efa betsaka nanao izay fandinihana izay. Ny mpiara-mianatra namana, Andriamanitra anie hitantsika rehetrarehetra ka ny fiainanao anie, ny fiainako, ny fiainantsika rehetra dia mba fiainana miaraka amin'ny Kristy, fiainana feno fitiavana araka ilay andina tao tadiny hoe ary aoka ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno fahatanterahana izany. Ne ary hoentsika mbavaka izao dinika izao, mivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay fa notarihinao ny fijerinay mba tsy hiondrika loatra eto amin'ity tany ity fa mba hanana fotoana kosa hibanjina ny any ambony hijery ny lanitra dia ilay famonjenanay eo amin'i Jesosy. Tantano izahay ka ny fiainanay manoka eto dia fiainana miaraka aminao mpamonjy anay. Mitahy ny mpiara-mianatra rehetra, mitahy azy mianatany ara-mianatra tampoka tokoa androany, aoka ny fahasoavanao ampomizarany ho amin'ny tsirairay avy. Tononona sy angatahana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Amen.